Aiza Aiza. Commune ambanivohitra Ambom-pionana. Aiza ny fahafahana mamokatra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Commune iray ao anatin'ny distrikany Ambatolampy no ahitana izany Ambom-pionana izany. Tafiditra ao anatin'ny faritra Vakinankaratra izy. 7.5 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra no misy ny commune Ambom-pionana, manaraka ny lalam-pirenena fahafito. Manodidina ny 2 alina ny isan'ny mponina ao ankehitriny. Ny fokontany iray antsoina hoe Mandrosoasin'Andranomanelatra ao Ihazolava no tsy dia natao anatin'ity fandaharana Aiza ity. Hojerentsika vetivety aloha ny lafin'ny fanabeazana. Tsy zarizary ny tontolon'ny fampianarana ao. Vitsy amin'ireo fokontany mandrafitra ny commune Ambom-pionana raha teo moa no manana ny sekoly fanabeazana fototra miankina amin'ny fanjakana. Vitsy le sekoly fa na eto amin'ny fokontany ara tsy misy EPP de mandrato any 4 km 3 km reo mpianatra reo ankizy tokony mianatra. Ny sasa moa de tsy mahady lalana de mijanona ao an-tranona le ankizy kely T1 ara de tsy ady lalana izy de hijanona ao amin'ny ray aman-dreniny. Mitondra n'ilay ankizy any amin'ny abadonany tsy fampily le sekoly. Indrindra moa tena ilaina indrindra aty anatin'ny fokontany ve de tsy misy ny EPP, tsy misy le fampianarana fototra. Sekoly Mission iray no misy ao amin'ity fokontany antsoina hoe Mandrosoasin'Andranomanelatra ity. Saingy tsy ny ray aman-dreny rehetra no mahatakatra ny fampianarana ao amin'izany. Na io sekoly Mission io aza moa de mbola tsy ampy ny isan'ny mpampianatra. De io moa misy any hoe école privée fa tsy maharaka na mpampianatra araka hoe manderery maleo tena azy. Tsy maharaka le mpampianatra. Manao multigrade de na le ray aman-dreny ara mieritreritra hoe mpampianatra ray ve mitana klasy telo de ho araka an'izany. Mazava ho azy lasana le ray aman-dreny ara sady lavitra le toerana no mandiso fanantenana azy le izy indraindray de le ankizy ihany koa efa manavanana azy le asa ety ambanivohitra de kamo izy hoe lao za anampy any dada sy neny araka mahakizy azy moa. Fambolena sy fiompiana no antom-pivelomany 70 isanjaton'ny mponina ao. Misy ny fambolem-bary izay foto-tsakafon'ny vahoaka amin'ny mahamalagasy azy. Hita manerana ny andro tokony ny tanimboly ny vary an-tanety. Betsaka ny manao azy io satria toerana mijaly rano ny fokontany Andranomanelatra. Tahaka ny taon-tsara rehetra de manao voly avitra ihany koa ny mponina ao. Ny legioma sy ny hanin-kotrana no tena mampiavaka azy ireo. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny famokaran'ny taon-tsaha ny fiompiana. Lohalarana amin'izany ny omby satria sady manampy amin'ny fiasana ny tany izy no mamokatra zezika ary mbola azona ronono anampina ny fitadiavam-bola isan-tokantrano. Tsy mandry fahalemana ny tanàna noho ny firongatry ny alatromby. Na andro na alina, tsy mahasakana ireo jiolahy tsy hangalatra ny ombin'ireo taon-tsaha. Ny tena manahirana anay zany amin'ity toerana ambanivohitra ity de ny resaka fandriam-pahalemana. Satria mamboly sy miompy zany no tena fototra ivelomana ety. Nefa mandrendrira anaty zay amin'ny resaka fiompiana. Raha ny tena marina tsy tokony hiaraka hipetraka amin'ny biby zahay. Nefa lasa miaraka mipetraka amin'ny biby zay manao ambony sy ambany biby zay any ambony de ny biby ao ambany mbola sokirin'ny mpangalatra ihany nefa n'izany. Tsy mety mihitsy le fambolenay zany raha vao tsisy ny fiompiana. Nefa le fiompiana edivana amin'ny mpangalatra. Raina 2 andro teo zao andihana sarety 3 andeha hamonjy tsena. Ny tsena moa zany alavidavitry ny toerana misy ny tantsaha zany ny tsena de miala mbola maizina ny olona ohatra hoe amroa sasany le olona andeha hamonjy tsena hivarotra. De iny andeha hivarotra iny zany le olona sakanan'ny olona maromaro. De le omby zany le omby mitondra an'le entana tompoko no angalarin'le olona. De mbola vonoiny koa le olona mandroaka an'le izy. Tsy mandry andro tsy mandry alina le zaim-ponina. Raha ny amin'ny atandro no resahana de alatromby ataneta amin'ny andro atany nataon'ireo tsy mataotody
raha miandro omby anatsy zao ireo zanaka ireo amin'ny atandro dia any dia ataon'ireo ambana amin'ny basy any le bokely zanakay mpiandro omby sady lasany ny omby no entiny atao takalina any le zanakay dia iza tompoko ny tokony ataonay amin'izany ny anjanakay sainy omby very nefa ireo omby very ireo tompoko ny tena mpampanampy any tatsahy ty ambanivohitra satria raha fotoan'ny velo rano telo ambin'ny folo izay nataon'izay président tany dia zava-poana ihany zavatra vava fotsiny zany tsisy tanteraka tompoko. Voatery mitady lalana mivarotra ny ombony ireo mponina ao amin'ny fokontany mandroso asina Andranomanelatra ao Ihazolava io no nitahotra ny mety ho very omby. Mbola tantara hafa koa nefa ny fivarotana izany omby izany ho ireo mponina. Na dia atao hoe fanananao izy alizy dia tena sarotra voalafo le omby ray satria na fikarakarana taratasy na rehetrarehetra efa malany efa eo amin'ny 5 na 9 alina eo ianao tompon'omby vao malafo omby ray. Dia avy eo koa ianao malafo le omby mbola misy mpanaraka hoe ranondry mivarotra omby fa zao dia mbola mijaly koa ianao mitondra le vola vidin'omby mody. Ela ny mpitandro filaminana vao tonga efa lasa lavitra mpangalatra efa tsy hita intsony le zavatra very. Nanomboka oviana ary no tena nampirongatra io tsy fandriam-pahalemana ao mandroso asina sy ny faritra Ihazolava io. Raha ny fitantaran'ny mponina ny tsy fisinasa vokatry ny krizy nandalo teto amin'ny firenena no tena nampirongatra ny asan-jiolahy tao amin'ny faritra Ihazolava iray manontolo iny. Tafiditra ao anatin'izany ny fokontany mandroso asina Andranomanelatra ao anatin'ny commune Ambohipionana. Tsy vitany mangalatra omby manko ireo jiolahy fa sady manao herisetra amin'ny mponina ihany koa. Tsy dia afaka mamokatra firy ny olona noho ny izay hoe miambina amin'ny alina dia reraka amin'ny atoandro dia tsy dia afaka mamoaka vokatra ivelany be loatra izahay fa dia atao hoe kely fotsiny angamba no azonay avoaka satria tsy ampy ny mpamboly aza ny zavatra vitany. Tsy afaka miravoravo tanana ny mponina raha ohatra ka tsy misy ny tsy fandriam-pahalemana tsy afaka mamokatra izahay. Aiza ny fiantraikany izany amin'ny famokaran'ny mponina? Mbola mahavita mamoaka vokatra ivelan'ny faritra misy azy ve ireo tantsaha ao Ihazolava sy ny manodidina ankehitriny? Raha oharina teo an-taloha tamin'ny taona 2002 sy 2008 dia azo lazaina ny aina ihany ny tantsaha satria nisy ny famotoana fanampiana fitaovana, nisy koa ny asa mena ho an'ny mponina tetỳ ambanivohitra zany. Ohatra anankiray fotsiny meko hoe asa dia teo amin'ny fanaovana ny canal 16 km atao anatin'ny commune. Dia rehefa nahazo ny olona ary tena hita ny aina tsara tanteraka mihitsiny. Amin'izao fotoana izao anefa hatreto aloha dia mbola tsy nisy izay zavatra izay fa dia mijanona amin'izao fotsiny aloha. Betsaka ny fampanantenana sy ny velorano natao tamin'ny vahoaka malagasy nanomboka ny taona 2024. Ny andro ny fampiarana izany ireo tantsaha manerana ny Madagasikara efa 2 taona izay. Inona ny tokony ataon'ny tanora izay ho avy ny firenena? Ty zavatra tena misy aloha zao dia mbola manjavozavo tsy hita hoe maketraka izy ary miemotra fa tsy mandroso. Indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fandriam-pahalemana. Toe-tsain'ny tanora zany dia tokony hoe tsy hipetrapetraka amin'izao fa tokony hikaroka ihany koa izay mahasoa azy mba fanazava aminy anaitra azy hoe aiza ny fanarahantsika, aiza ny veloranontsika izay tokony ho tanterahana eto amin'ity firenena ity satria karazany efa lasalasa ihany ny fotoana. Olana fototra sedrain'ny tantsaha saika manerana ny commune ambanivohitra maro ny tsy fandriam-pahalemana. Antony voalohany manome vahana izany ny faharatsian'ny lalana miditra any amin'ireny toerana ireny. Ny lalana nefa ny fototra afotrasa ilaina indrindra sy voalohany amin'ny fampandrosoana. Ny lalana tokoa moa tsy azo hoanina. Aiza izao ny fokontany maro ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambohipionana? Ho aiza ireo tantsaha amin'izao tsy fandriam-pahalemana manjeky izao?